Ny havantsika ny Lalia dia mangataka ny mba iombom-bavaka hiaraka aminy fa misy namantsika anankiray izay tafiditra am-ponja hatramin'ny alatsinainy ary mampalahelo, tena mijaly. Fantatritsika moa ny zavatra misy any amin'ireny toerana ireny. Dia izay no nahatonga an'ity namantsika ity zany mba nangataka hoe hiara hivavaka aminy isika ny amin'ny idiran'Andriamanitra an-tsehatra, ny amin'izany namany izay tafiditra am-ponja zany. Andao iombom-bavaka hiaraka hivavaka aminy isika. Andriamanitro any an-danitra, faly izahay satria manana anao. Manana anao izay azonay antsoina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toe-javatra rehetra. Misy namana anankiray, naman'i Lalia izay tafiditra any am-ponja. Ianao mahafantatra ny antony, ianao mahafantatra ny zavatra rehetra, fa izahay dia maniry ny mba hidiranao an-tsehatra satria fantatra fa tena mijaly izany namana tafiditra am-ponja vao tsy ela izany. Ary izahay Andriamanitro dia mangataka anao mba hamela ny helokay sy hamela izay mety ho heloka io namanay tafiditra any am-ponja io, raha avy amin'ny fahadisoany zany dia mamindrafo aminy ianao. Na tsy izany aza fa na inona antony dia indrindra angatana ianao mba hijery ny hitsi-pony sy ny hitsi-ponay maniry ny hahita ny fidiranao an-tsehatra. Izahay Andriamanitro dia mifikitra aminao satria ianao no Andriamanitray. I Lalia dia matoky fa mpamaly vavaka ianao. Ka io ihany koa io namany izay tafiditra any am-ponja io, mba tena handray anao ho Andriamany ny mpikarakara ny fiainany ary hiainy ny vavany, dia mba tena hivavaka tokoa izy, hitady anao any amin'ny toerana sarotra izay misy azy ankehitriny. Izahay rehetra reto Andriamanitro dia mampiray ny fonay maniry ny hiasanao amin'ny fomba mahagaga. Any amin'izany toerana izany izy izao ankehitriny. Ingane izay fotoana rehetra izay mbola tena tsy maintsy hijanonany ihany Andriamanitro, dia mba ho fotoana ahitany ny tana maherinao, ahitany ny anjelinao miaraka aminy, ary mba ho fahazavany izy ihany, mba ho voninahitry ny anaranao miaraka amin'ireo mpiaraka aminy ihany ny fotoana rehetra izay hijanonany ihany. Fa maniry izay Andriamanitro, raha mba omenao fahafahana izy, ahafahany manompo sy manome voninahitra anao amin'ny androny rehetra. Izany no tena fanariana ilalina indrindra, izay andro sisa rehetra omenao an'izany namanay tafiditra any am-ponja izany, dia mba ho andro hanompoany ianao tanteraka, hanomezany voninahitra ny anaranao lehibe. Izany vavaka izany dia tonoina sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy. Amen.